Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao horonan-tsary zao. Iresaka momba ny fanambadiana ara-baibolitsika, mariazy biblika. Hojerentsika hoe ohatry ny ahoana zany mariazy valable, fanambadiana fiombonan'ny mpifankatia anankiray valable eo anatrehan'Andriamanitra. Mialohan'izay dia tiako faritana amintsika fa misy karazany telo ny fanambadiana, dia ny fanambadiana sivila izany, io le fisoratana any amin'ny firaisana. Izay lafin'izay dia ny fanjakana, ny fiarahamonina no mivalide manamarina fa hoe mpivady ny mpifankatia anankiray. Mety ho valabla any an-danitra zay selon ny toe-pon'le olona, selon ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, selon ny toe-panahany hoe ny fanaraka tamin'ny sorotala amin'ny baiboly ve mety koa ny fanohatra amin'izay tsy valabla any ambony na raha dika mivantana dia hoe ny devoly mihitsy no nampivady an'le olona. Misy ny endrika faharoa dia ny fanambadiana mariazy religieuse zany, le any am-piangonana. Mbola question be koa izy io. Eo dia ny mpiara-monina indray ao anatin'ny fiangonana, ny mpiara-mivavaka, ireo mpiaraka mpiombona mpiray fanantenana ao amin'ny atoko-pinoana anankiray no manamarina miaraka amin'ny izay tondrona fa mpitandrina sy mpitarika ilay finoana sy antoko-pinoana izay ironan'ny firehana ara-pinoana, ireo no mivondrona ary miara-manaiky fa manamarina fa mpivady ny mpifankatia ny olona anankiroa lahy sy vavy anankiray. Tsika tsy miresaka lahy sy lahy, vavy sy vavy, or biblika ireny, ary tsy izany ny sujet antsika an'io, fa mitohy amin'ilay natiora namoronan'Andriamanitra antsika dia mitohy amin'izay ary tsy mivoaka amin'izay hoe raha miresaka tsika fanambadiana dia ny natioran'ny lahy manambady natiora vehivavy. Izay no resahantsika. Ny ivelan'izay zavatra niresahako izay, tiako fotsiny tsindrina amin'izay hoe mariazy religieuse zay. Religieuse zay mety ho valabla any ambony ihany koa zay selon ny fomba fitondrantenan'ny olona, selon ny contexte iainany ao am-piangonana, hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary surtout ilay mivalide mipitandrina izany mipitondra fiangonana hoe ao tsara ve nosotran'Andriamanitra, ao tsara ve ny autorité, ao tsara ve ny toe-po sy ny toe-panahan'ilay mpitondra fiangonana, ary mazava ho azy koa ireo mpivady izay mifanaiky eo amin'ny alitara. Raha mifanohitra amin'izay moa dia mazava ho azy fa devolony ao ambadika, tsisy adevitra zany. Ary ny fanambadiana fahatelo dia ireo manambady fanahy. Zany rehetrarehetra zany tsy ho détaillé-tsika eto ary tsy manana fotoana amin'izany tsika, fa ny tena ho détaillé-ko eto fohy de fohy dia le hoe fanambadiana biblika. Takony ahoana ny fanambadiana biblika sy mazava araka ny soratra masina. Meko toko sy andinina ianao tiako dinihanao ny Genesis toko faharoa andininy faefatra amby roapolo, ny Efesianina toko fahadimy andininy faha raika amby telopolo, dia manambara an'io le hoe andaony ray sy reniny soit raha lehilahy soit raha vehivavy dia ikambana amin'ny soit raha lehilahy soit raha vehivavy araka le cas zany dia ho nofiray izy roa. Dia raha tohizanao le Efesianina 5:32, le Efesianina 5:31 zany dia tohizanao famakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia manohy ianao mamaky ny andininy faharoa amby telopolo, Efesianina toko fahadimy, dia manambara tsara ny soratra masina hoe zava miafina lehibe zany manambara ny Kristy Jesosy ny fiangonana. Zava miafina lehibe. Eo le importance an'le fanambadiana.
union nofo iray ozy ny soratra masina raha le Efesiana 5:32 no azavaiko fohifohy de Jesosy Kristy nandao ny ray tao an-danitra de nikambana tamin'ny eglizy ny fiangonana lay nambara ny vavadiny fiaina tsy hita tsy aresy tsy arava azy isika isanao zay mivoaka mpandrisy mitondroiny am'izay izay le fanambadiana tahaka an'le endrika hoe izao sy ny ray de ray ihany izay zany le aina unika fitambarana milaza zavatra anankiray izay ny atao hoe fanambadiana fa tontolo selesta izay ambarako aminao zay celestialy izany hoe dimension akoatra any amin'ny resaka perfection any amin'ny resaka fantaterana fa ho atsika kosa nateraka tao amin'ny ota torotorona tamin'ny ota resaka rapport sexuel nantiako tenenina amin'izany permissive rehefa solafaka etamaseva tao amin'izany tena de ny fanambadiana de manome anjoky sary image métaphore izao hoe mitombona foana le contexte i Genesis 2:2 sy ny Efesiana 2:5 andiny faraka amin'ny 3 de le hoe andao ny ray sy ny reniny de ikambana amin'ny ainao ny toyany amin'izay fotoana izay zany soara lehilahy soara vehivavy mandeha mikambana amin'ny soara lehilahy soara vehivavy de manomboka eo ny atao hoe fanambadiana ahoana ny mahavalabina an'izay hoe mpivady ny olona anankiray mazava nambara soratra masina le hoe ikambana union aina iray izay fikambanana zay raha de tahena aloha de hoe misy aina lahy misy aina vavy de ahoana ny matateraka an'le fikambanana eo ny tiako tsindrina enoy tsara ty fanazavako ty à partir ny rapport sexuel eo ny valable ny hoe mpivady ny lahy mikambana amin'ny vavy anankiray satria enoy tsara ny fanazavako misy aina lahy misy aina vavy rehefa mandeha ny rapport mety zao naovana ianao an'izany fampianarana zany de misy aina mitambatra iny le hoe tsirinaina lahy tsirinaina vavy de manomboka eo à partir n'iny de tonga nofo iray ny lahy sy vavy anankiray tonga aina iray arak'izay fitambaran'izay de mandeha ny multiplication amin'ny alalan'ny fiterana de mamoaka aina indray de ainsi de suite ainsi de suite zay le permissive tao amin'izany etena hoe nitsofan'Andriamanitra atsika hoe miamaroa mitombo isa mitombo taranaka rehefa lavo iatamaseva de ahoana amin'izay ary ny endriky ny fitsanganjakana à partir ny fanambadiana inona ny atao hoe fitsanganjakana ny olona anankiray zany araka le fanazavako teo izay miray amin'ny olona anankiray lasy vavy zay le sujet atsika de tonga aina iray izy de à partir n'le rapport nataony de mpivady izy ka na vita mariage izy na tsy vita union civile izy fa rehefa nisy an'io firaisana ara-nofo tanteraka io de à partir an'io vao fatitra eo amin'ny mason'Andriamanitra ny olona anankiroa fa mpivady azonao tsara angamb'izay fanazavana zay de manomboka iza indray ary ny fitsanganjangana enoy ty fanazavana manaraka ity rehefa nisy io firaisana voalohany io tamin'ny olona anankiroa ka misy ny fisarahana de mandeha indray soa ny lehilahy soa ny vehivavy miray amin'olo-kafa de izay le atao hoe fitsanganjangana satria efa aina iray tatsy izy de lasa misy fisarahana indray détaché l'un vers l'autre l'une vers l'autre de miray amin'olona hafa de izay le ambarany soratra masina araky ny 1 Corinthians 6:18 Corinthians voalohany toko fahenina andininy fahafalo amby folo hoe mandosira ny adultère ny fitsanganjangana ary tena alan'Andriamanitra satria ny fahotana rehetra hoy ihany io
1 Corinthiens 6:18 io de ivelan'ny tena fa ny fitsangajangana ozy izy ny baiboly de miatra amin'ny tena. Pourquoi hoe miatra amin'ny tena? Nahoana ny miatra amin'ny tena? Miverina amin'le fanazavana tany ambony indray tsika hoe resaka firaisana ranofo le izy. Miatra amin'ny tena satria misy aina mampita. Tena miatra amin'ny tena ary amin'ny alalan'le aina iny, amin'ny alalan'le tsirina iny a. Pourquoi hoe fitsangajangana? Satria misy esprit zay mahaina an'le izy. Misy esprit miany iny. Raha olona mpitsangajanga azafady. Raha olona soafy an'izany hoe fitsangajanga zany prédateur sexuel no raisan'le olona ny saraka tatsy de misy effet cause amin'ny taranaka iny rehefa manorina tokantrano amin'iny le olona anankiray. Izany no mahatonga an'ireny hoe tokantrano tsy milamina ireny, alcoolique rangaha de lasa misy ny famonoana eo amin'ny vady, famalina. Miakatra ny degré de ny taranaka teraka avy eo. Taranaka ohatrany hoe tsy fanimbanina, misy toetra, misy esprit tsy eritreretinao zany miforona amin'le taranaka. De zany no mahatonga an'izao zava-misy iainantsika izao, mahatonga ny image ny société potika, maloto, ao anaty abomination, ao anaty adultère, ao anatin'ny karazana fanina isan-karazany zay tsy mifanaraka amin'ny baiboly satria tokantrano mijoro amin'ny resaka fitsangajangana io daholo. Ary zay no maharatsy an'le firaisana etsy à gauche, etsy à droite. Izany hoe efa ndray tamin'olona anankiray de mifindra miray amin'olona anankiray indray, fantelo, fanefa, ny fandimy, fanenina, multipliena de any amin'ny tsaiko hoe fahafiry manangana tokantrano amin'izay. Ka misy travail tokony atao daholo amin'izany rehetrarehetra zany. Zao anefa mahafinaritra hoe Andriamanitra de mamendra fo amintsika foana, mamela heloka antsika foana izy. Ho any zay manana fanenenana, ho any zay latsa-panenenana sy misy repentance, lalina de lalina. Andriamanitra mandinika ny voson'ny fo any amin'izay tontolo ny voson'ny fo zay, any amin'ny tontolo ny fanahy, any amin'ny tontolo ny amina. Misy an'izay fanenenana lalipak'izay de voatinik'Andriamanitra zay ka ny olona izay manenina ny amin'ny fitsangajangana zany hoe firaisana be da be tratran'izany daholo samy mamantatra ny tenany. De ny olona zany zay manana fanenenana ny amin'izay zany hoe voafaritra izay resaka fitsangajangana zay ka manenina satria misy zavatra miseho be da be eo amin'ny fiainany, eo amin'ny tokantranony, eo amin'ny nivony zanaka, le resaka effet cause ny resahako teo. De amin'izay fotoan'izay mamangy Andriamanitra, mamangany tsy to, tonga midina ao ampon'le olona eo anivon'le tokantrano Andriamanitra ary mitondra solution, mametraka ny atao hoe stabilité mba hahafahan'le olona manonitra ary miverina mitodika amin'Andriamanitra ary ahafahan'le olona manana maso misokatra, ahafahan'le olona mirepareny zavatra simba rehetra, indrindra surtout mikosika manadininy efa lasa rehetra de ilay endrika fitsangajangana tamin'ny endriny maro isan-karazany. Na ara-panahy io, tiako tenena amin'izay ara-panahy zay de le ohatra hoe misy olona mijery film de manofo eo izy mahita an'le vehivavy ohatra ao anatin'le télé de mandeha ny masturbation na ny fantasme sy ny sisa rehetra, resaka ara-panahy zany. Izay le fanambadiana, efa manambady fanahy izy amin'izay tahaka an'izany koa reo le olona miakatra eny amin'ny altara kanefa efa tsy virjiny intsony ohatra, de sady mamitaka an'le fiangonana izy zany ohatra mamitaka sarim-boaly izy na zavatra ohatr' zany de miakatra amin'ny altara izy nefa tsy nandalo an'le fanenenana sy le repentance io de mieritreritra izy vao hoe validé eo anatrehan'Andriamanitra ny fanambadiany, kanefa tsy nandalo an'le fanenenana de pasteur sy ny mopera sy ny apôstôly sy ny bisopy koa de manamasina hoe manomboka an'io de mpivady ao anatrehan'Andriamanitra ianareo, kanefa ny ao anatin'le fonosana, le sarim-boaly sy le événement rehetrarehetra organisen'ny fiangonana selon an'ilay système de tsy mivalide an'le
fahadiovana takin'ny baiboly, ny toe-po takin'ny baiboly, ny fitondran-tena takin'ny baiboly sy ny tontolo ny fitsangatsangana zay tsy voahaja. Ary tsy vitsy ny kristianina lava ao anatin'izany, miakatra eo amin'ny altara izy nefa tsy eo amin'ny tsony ny fahadiovana, virginité fotsiny ohatra ny resahako am'izay voakasika zany daholo na lehilahy na ny vehivavy lafo tamin'izany daholo, kanefa de mamitaka ny fiarahamonina, mamitaka ny mpanompon'Andriamanitra, mamitaka ny manodidina ny mpiara-miasa sy ny sisa rehetra. Andriamanitra nefa tsy azo fitahany. Mazava ho azy moa fa ny mariage civil, ny union civile de kaporaraka be zany amiko manokana raha tsy olona hoe sincère, olona tena hoe zay antsiraray mamantatra ny tenany io zay foana ny atsika ny fomba fizarana, ny atsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra any amin'le miafina zay no tsindritsika fa tsy lay ivelany miseho ohatrany hoe tsindrina be, tsy maintsy rano be ny batisa ohatra, métaphore zany lazaiko anao zany mame image fa tsy hoe diso akory ny batisa sitrika sy ny resaka batisa atete de miezaka amin'ny fanamarina am'izany ny olona. De zay ny tiako zaraina aminao koa am'ty resaka fanambadiana ty hoe tsy ny fanamarinana eo amin'ny altara, tsy ny fanamarinana eny amin'ny firaisana, tsy ny famanamarinana à gauche à droite selon ny système sy ny fomba rehetra, izay ny mahavalabla ny fanambadiana any an-danitra fa intimité an'ny olona anankiroa io sy Andriamanitra. Ary havana amaranako azy de tandremo ny firaisana alohan'ny fanambadiana. Voarara amin'ny baiboly zany Efesianina toko 5:7, ny 1 Korintianina toko 7:2, ny Hebreo toko 7:14. Raha mazoto ianao de dinio reo toko sy andeny meko anao reo fa afaka mitondra fanazavana ho anao tsara mikasika an'izay firaisana alohan'ny fanambadiana izay. Ny tiako tenenina am'izay de hoe raha amiray zany ny olona anankiray, ny mpifankatia anankiray mifanaika izy fa hoe anao firaisana ranofo de manomboka eo izy no atao hoe mpivady. Donc zany manomboka eo izy tsy maintsy mifanaraka amin'ny baiboly ny zavatra rehetra ifanekena, izany hoe tsy mahazo mivadika am'izay fanekena izay tsony izy fa manorina eo ary miorina eo ny tokantranony, miorina eo ny fanambadiana ary ainsi de suite tokony ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra am'izay ny zavatra rehetra ao anatin'ny fiorenan'izay fanambadiana izay, ny tokantrano, ny fisian'ny zaza, ny fitantanam-bola, izany rehetrarehetra zany mameny imaginy atao hoe fanambadiana biblika. Ny ambiny rehetra afaka arosonao, afaka anampianao an'izany raha misy ny moyen, tsy hitako izay maharatsy an'izany ary ny tenako ihany koa de manaiky an'izany ny union civile, ny union mariage religieuse afaka anampianao an'izany toy ny hoe crème eo ambonin'ny gâteau. Fa ny tena tiako tsindrina de faites attention tandremo ny ankizy, tandremo ny tanora tokony handray lesona fa partirany hoe manomboka amin'ny firaisana ranofo de mpivady eo anatrehan'Andriamanitra ny olona anankiray ary sarotiny Andriamanitra am'izay. Ka raha misy zany ny fisarahana, raha nisy ny firaisana ranofo vita de mila fibebahana be zay ary mila travail be mihitsy zay eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha tsy mandalo am'izay ny mpino anankiray na ny olona anankiray hiditra amin'ny tontolo ara-panahy maheno an'izao afatra ambarako zao de miteny amintsika fa isy conséquence, isy vokatra, isy zavatra be da be ampanonja ny tokantranon'le olona, ianimean'le fiainan'ny olona, anankirotana ny tokantranon'le olona satria efa porte ouverte le karazana fitsangatsangana ny aloha an'ilay firaisana tokantrano iorenan'le olona ty aoriana. Ka mino fa misy zavatra be da be tsara sy pozitiva voarainao tao anatin'izany zavatra nozaraiko izany. Mahereza efa fantatrao ny marina no nafaka anao, manafaka atsika, manafaka tsy ho andevo. Fizarana ihany nataoko anjaranao mandray izay tokony ho raisina de mirarisoa atsika rehetra
tahiny Jesosy Kristy amin'ny video manaraka indray. Veloma tompoko.